Atreto aloha mbola tsy hainay zay fanapahan-kevitra resinjareo satria ny ety amin'ny faritra zany ny président synodal no tompony andraikitra. Ny tarena taminy zany zahay nefa tsy afaka nandray andraikitra. Noho zany dia tsy maintsy nihetsiky zany zahay. Dia aorian'izay zany eo ny fantaranay hoe ino no fepetra ho resin'ny FOIBE FJKM. Miandry zay. Hitanareo zany nigadrana ny trano fiangonana. Ara-pitso tsisy fotoam pivavahana. Katin'ny fiangonana ny ara-pitso. Dia miambina zay fandaminana zay no ahafahanay hoe ovinan'ny fiangonana tokony sokatra. Zay zany ny fepetra ndresinay zany. Ipitandro iny zany efa tany Antsohy, tany Manakara, efa misy problème karan'izao zany nandroahan'olo azy tany amin'ny retoeranareo. Ary ny teto Betela zany nisy ny bureau voalohany teto tamina tongavana, angamba ray taona mahery efa nisy akory karan'izao efa nangalana azy fa tsy afaka. Ny bureau faharoa zany nisy koa zany ny olana tamin'ireo. Tamin'izay zany teny ny fona nefa tsy miova. Tonga zay zao bureau fahatelo dia mbola zao zany zavatra mitranga. Io zavatra manahirana zany ampitana io tsy miova izy, tsy miova amin'ny heviny. Dikan'izay sarotra be ilay miara-miasa an'olo tsy te hiova zay.